izay ny amin'ny fanomanana ny fiatriana ny fivoriana tampony francophonie fa ivadika amin'ny pejy-baovaon'ny sosialy isika mahavelona ny asa fitariana posina dia hoe tsy ananana ny ampy aza izany anisan'ireo asa madinika izay maro anisa eto andrenivohitra ny fitariana posy nitafatafatra tamin'ireo manao ity asa ity ny mpanao gazetitsika teto amin'ny fahitalavitra matv itsy milina ratamielina teo amin'ny sary ny laza morkana. Mbola ao anatin'ny firenena mahantra isika eto Madagasikara ary manana tahambony amin'ny tsy fananana azy. Mirongatra ihany koa ny asa tsy manara-dalàna satria mandrakotra ny 70% ny asa izany. Na dia renivohitra aza Antananarivo dia hita eto avokoa ireo karazana asa rehetra. Isan'ny toerana betsaka irony mpitarika posy irony eto an-drenivohitra. Na dia tsy manana ny ampy aza dia mahavelona ihany koa ny fitariana posy hoy ity rangahy ity izay efa nitarika posy nandritry ny 1 taona. Araka ny nambaran'ity mpitarika posy ity hatrany dia mandohetra 2,000 isam-bolana izy ireo. Ny fanajana ny asa ny tena zava-dehibe hoy izy, tsy misy asa ratsy fa izay ahitana vola ny zava-dehibe, ny fiainana mihasarotra saingy tsy tokony ataony mangalatra ho hatrany ty farany.